ilay fanahy famelona sy fanahy no hiasa mahery apotika rehetra mila amizao ohatsy fotoana izao fa zay rehetra karakarisatan'Andriamanitra ny apotika rehetrarehetra dia ny tombo any anazy zao mba hatonga tokoa ny tenin'Andriamanitra ho fiaina sy tonga fahavelomana amintsika. Ny tenin'Andriamanitra rehefa mahery ny tiavapafika ity dia ilay fiaona mananana teo amin'ny Jesosy sy ireo vehivavy. Fiaona mananatantara satria fiaona taorian'ny nahafatesany tompo, fa fiaona mananatantara satria efa mitsandrany mpamoatompo ary mandresy ny fahafatesany. Ary izao hita tantara rahateo azy atao matetika fahavalo-roapolo ka indreny fahasivy manao hoe ary iny Jesosy nifanena taminy ka manao hoe finaritra ary izy ireo manatona dia niantona ny tompony ka mikoroka teo anatrehany. Ary iny Jesosy nifanena taminy ka manao hoe finaritra ary izy ireo manatona dia niantona ny tompony ka mikoroka teo anatrehany. Anisan'ny teny malaza ry ao ina moa zany tambazotra mpiaramonina leo volana hafakely manao hoe ireko fahatomera dia dia maro ny fivoaim-pividiana amin'izany matony rany nefa rano mahatsimaty matony rany nefa rano mahatsimaty fateratanteraka tamin'ny Jesosy rehefa zanao bola tsy malagasy zany fa izy anisan'ireny Jesosy faty izy any tena novelam-pasika amongona any amin'ny Jesosy ny tantara ary ny fampianarana kanefa rehefa nanjanafanotara dia izao na teo raha rasy rehetrarehetra izany dia tsy nahavoan'ny tompo rehetrarehetra na teo raha sodalina dia rehefa tamin'ny fahafatesana asodalina nanovovoanarana dia mbola velony Jesosy ary ny fahafatara-maty fofon'izany zao fiainana manatantara eo amin'ny tompo Jesosy sy rehetra vehivavy izao. Ao indrindra manko zao tonga manao hoe ary iny Jesosy fanena taminy ka manao hoe finaritra. Maraindray ny fotoana izay seho amin'izao tantara izao fotoana maraina lavitra no nanderantsika da tetehonana rehefa tamin'ny anjely ny vehivavy eto ny anjely izay lafaka Jesosy tao pasana intsony fiafanitsangana ireo teo mifanefa tsotsony izy rehefa zany teny ny anjely zany ireo mpianatra eto dia niaraka nera teo amin'ny fasana izy ka rasy izy nandeha manetana dia enarana izy zao miatrelina amin'izao tenenina mpiaraka atao tanàna ny mifaneratana Jesosy tonga ny Jesosy izy ireo ary rehefa mifaneratana Jesosy izy dia hoy Jesosy tamin'izy ireo manao hoe finaritra velona rehefa Jesosy matoy izy mandeha matoy izy mieritreritra matoy izy anaka ny famena tamin'ireo mpianatra rehetra vehivavy zany na teo raha zay fasana na teo raha zay fasana dia tsy nahazo any Jesosy zany fa eto Jesosy dia manao dingana mihitsy izy mba hifanerasera amin'ny zanak'olombelona ary reto vehivavy reto sampionany tamin'izany. Fa raha ohatra hoe manana mifanena tamin'ireo vehivavy reto Jesosy tia Jesosy hitan'ny olona fa indrindra reto vehivavy reto fa velona ny tenany. Tena nalahelo mantsy zany nanao mpianatra tamin'izao fotoan'izany hoe maty Jesosy voasanty Jesosy vita ny amin'izy dia nideratrao izy ireo fa rehefa mifanena kosa Jesosy dia nataony Jesosy hitan'izy ireo tsara fa velona mitsika afaka mety izy afaka manao izy fa tsy vita n'izany mbola afaka mity toy Jesosy taminy manao hoe finaritra laha manao tompo le finaritra dia teny fiaravana fa tsy vita ny teny fiaravana ihany fa teny mety ny Jesosy nandresy lavitra fa tena velona izy ny olona velona ny fampiarana ny maty tsy afaka miaraka intsony fa velona Jesosy ka zany miaravana eto vehivavy reto miaraka kovaranato finaritra eo Jesosy tena misy lahatra azy eo Jesosy fa tena velona ary masehona Jesosy fa na teo raha zay mety fahomina mety na teo raha zay mety fivadian'ny mpianatra na teo raha zay mety famonina azy amin'ny fomba fara zay mahasoavinizana dia tsy mba niavina ny tompo
tsy manana ahafahany tompony fa izy manao dingana miaona tamin'ny zanak'olombelona ary izy manao dingana mianarana zanao hoe finaritra fa ny dika hoe finaritra ihany koa fantatsika tsara dika rehetra hoe ho aminao ny fiadanana rehefa manao finaritra anao zany dia zavatra fiadanana eo inany ao misy zany mafiteny manao fanesana hoe finaritra miady tamin'ny rano tamin'ny teo tsy mety zany zany fa rehefa hoe finaritra dia zavatra tsara zay ny eo inany satria finaritra teny fiadanana milaza fiadanana ary mitonga amin'ny fiadanana mandrak'otra hoe Jesosy io mbelalaza varana amin'ny fahotana sy fahadalana fa Jesosy zavakazy mananana tsika mandrakariva ny tontolo ary manana fiadanana tsika mandrakariva izy mba tongatsika tena anam-piadanana daomalao amin'izao vanim-potoanany pasika izao indrindra amin'ny fotoana raika roapolo izy manahoana ny toim-pomampanahana eo ny amin'izay hoe Kristy tena manilana amin'izao tontolo izao eo ny amin'izay hoe fahinany amin'ny asa manaraka fadiany asa manaraka fadiany fianarana tena hoe vezvezely aorany avao matetemona pasika miafaka loatra ity pasika raika roapolo izy fa teny tompo fantatrao fa tena azo tsara mihitsy ny miaina amin'ny fiadanana ny tompo na dia mandiso tsara tena azo tsara mihitsy ny fady na dia mandiso tsara azany teny Jesosy iainan'ireo vehivavy rehetra na dia natahotra izy io iteny tompo marina amin'ny fiadanana izy io azany natonga ny Jesosy mifandray sy te-aramonina amin'izao davatmalao anisan'ny zavatra farana zay teny zanak'olombelona rehefa tonga aminazy mifandena amin'ny jona na mifandena amin'ny mpamosavy na mifandena amin'ny olonazy ary teny zanak'olombelona zany fa eny na dia naratsina Jesosy na dia olona tahaka ny jona izy Jesosy maneo fa te hifanena aminao izy te hiaraka aminao izy ary te hizara fiadanana manao zay mpamosy manao zay sentio manao zay manana aminao kitso te haneo fiadanana manao jiovy ny famampanana ekeo mba hiarakafonao Jesosy fatahaka amin'ny vehivavy zay fanena tamin'ny efa nitanana tamin'ny izy teny nakan'izany izao sena ka na inona zava-tsara tady tsara fa zany fahafatesany zany zany fasany zany zany tena fahavalfarany zany fa teny Jesosy mba hifanena amin'ny toerana zany salena mivezivezy fa tena manao mihitsy zao teny fanomezako zao anao hoe finaritra dia zao atao hoe mpamazana na aiza olona tena mianahana dia vola eto tsika Jesosy eny galana fatrany Jesosy tena miarakanareo izy teny mba hifanena aminao izy teny misitakonjomba ny misitakonao teny Jesosy fiainana koa ny fiainana ka rehefa ny fiainana fiainako ny fiainana na inona mandidy sy seza rehefa fiainana ho fiadanana mandrakariva zany satria ny tompony mitonga tsika amin'ny fiadanana ary mararaka Jesosy matoezy ny teny hoe finaritra azanateo nataraina rehetra ary iny Jesosy mifanena taminy raha hoe finaritra ary izy ireo nanatona dia niazo manotompony ka niporoka teo am'izay ary izy ireo nanatona ka niazo manotompony ka niporoka teo am'izay vehivavy hoe raha izavy lehilahy raha isika teo toerana vehivavy amin'ny andro vao mamila anazy mifanena amin'olona velao faty kanefa velao iray inona nataonao inona natao efaovoto zany izy mipampafinao tsy hiavefampao fa tsy manakany zany le vehivavy fa rehefa nahitany tompo izy izy rehefa teny ny tompo dia vetany tena natao le vehivavy ary tena natahoka tamin'ny tompo Jesosy izy zay Jesosy manao midikana voalohany izy te hifanena aminao sy ny fiainanao fa ty tompo koa manana zany ka anaton'azy ao anatin'ny fotoana sy ny fahafatena tantera vokatr'izany veterana teo Jesosy zany dia tapahoana tamin'ny tompo izy dia zany teo mampiseho amintsika zany natao tsy misy afaka manatonan'Andriamanitra na iza raha tsy ny tompo Andriamanitra ny faniasa tahotra tsy misy afaka manatonan'Andriamanitra raha tsy ny tompo Andriamanitra ny faniasa
itu yang pertama pribadi. Kalau tidak ada satu itu, akan malas. Itu misalnya, adios itu family, adios itu anak saja. Tahu kawan itu sudah biasa. Ada orang sedih, pas usaha orang dewasa. Ada mereka yang berada di mundo, dewasa cara salah. Tapi kalau sesuatu itu salah, anak aku masih bukan itu semua. Dalam masa saya bisa salah salah, ya kata masih bukan. Saya mahu saya berdoa. Tadi kita sudah dalam salah sejati, ini seperti pasca, raja berkumpul di sini. Mulai dari dia tahu macam kuat, apa tu dia nak buat, kita yang bagus. Arti itu adalah akan berjaya. Dan kalau apa yang kita terima, sudah bersama kami melakukan arahan ilah dijaga di mana boleh bisa, tahu itu kalau tahu ini nak sama bisa terjadi. Kalau apa kata, jadi kalau tahu itu. Jadi yang kalau ini sama itu dan kalau jadi dalam proses di sama jadi dalam proses kalau tahu kalau sesuatu yang kita akan tulis di mana. Kalau orang tahu itu mereka jadi solusi. Dan kalau mau kita atau sesak aneh dengan sedang masih kita. Baik. Bina siapa? Mustahil bina betul. Bina siapa? Berarti bangsa manusia akan berubah. Kami secara sama-sama kami semua. Kan tidak betul sekarang sudah betul. Tidak kali tidak lebih atau bersebab betul ini. Anak sesuatu. Tidak ada sesuatu betul pada kampanye. Ada orang kecil tanpa berbawa bila. Orang kecil berarti menalas tahun tempat. Dia berlalu. Nula Islam tanpa permati. Nula Islam fakir ibarat dia Indonesia. Indonesia tidak tahu. Mereka tidak yang untuk itu. Tapi waktu itu apa yang kita kenal dibaca dalam bahasa kami dapat bicara tentang emosi mana pun itu ada yang namanya firman itu agama para ulama ini tidak firman itu tiada selalu tiada lagi ambil sesuatu selama dia tidak anda pernah mendengar itu adalah hal yang masakan ambil saudara kami sahabat terus itu kami sahabat mana yang lalu baik itu sahabat lama sahabat lama kalau kita sahabat masih mencari resolusi di mana sesuatu kalau kami lalu kami tidak kami fase lama kami mana sangat sesuatu sangat tinggi okey akan terjadi akan sesuatu kami mungkin yang lalu kami soal pasca kita kami berkumpul di sana mana yang tujuan apa yang saya cari pada waktu tahu tujuan apa nama saya tujuan asal mana tapi lalu kita bikin tahu kita orang berbincang hasil pun pasal itu itu boleh ambil siapa ambil mana konflik sama ambil siapa kita semua